Rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ranadahy malala isany sy rahavavy malala isany izao mandrehana izao fiarabana izao, izay fahasoavana izay no hanapaka ny anatsika, izay fiadanana izay no hikoriana ny anatsika amin'ny alalany fenotsika indray ny teniny amin'izao fotoana izao. Ampanetretena moa no hitondrako ny ten'Andriamanitra ho amintsika rehetra hafatra fampahirezana amin'ity an'ity. Fahalohany hidirantsika ny amin'izay fiainoana ny ten'Andriamanitra izay dia manasana ao hatrany iray fo amiko ianao hivavaka antsika hangataka ny fanatrehan'ny fanahy masina hametraka an'izao teny izao am-pilatarana satria izy ny tompony teny dia izy no angatahantsika hiasa ao amin'ny fiainoantsika ny teniny hiasa any anatin'ny fotsika eny fa na dia izao hitondra ilay teniny dia mila ny fanatrehany. Haleloia. Manasanao ary hivavaka antsika. Haleloia. Hiara hivavaka antsika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ianao misaotra anao amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny tombon'androm-pahasoavana tanteraka tokoa izay mbola ahafahanay miaino ny teninao amin'ity an'ity. Misaotra Tompo mankasitraka fa tsy ny herinay na ny tanjakay fa ianao mamindra fo satria mbola tianao amboarina indray izay amin'ny alalan'ny teninao, tianao hositranana indray izay amin'ny alalan'ny teninao ary indrindra fa tianao hafahana ny amin'ny fatotra ny amin'ny fahalemena izay mbola mamatopatotra anay tsirairay avy. Mitenena fanahy masinao fa fitaovana ihany aho, fantsona ihany hitondra ny teninao ka dia aoka ny teninao amin'ny vavako dia tahio ny sofinay sy ny fonay andray ilay teny ka mba hamokatra ny amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta anao nandratana izany vavaka izany. Haleloia. Amen. Ia, dia andetsika hijery ny ten'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity an'ity dia ato amin'ny Romanina 9:1 ka amin'ny afara 5:7. Romanina 9:1 vakitsika 1 ka amin'ny afara 5:7. Dia andetsika hamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny mandray ety ambony moa dia ny hoe ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitomba amin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesany. Ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa ao amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia tahaka izany koa ny amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony fa izay efa maty afaka amin'ny ota. Haleloia. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny famahoboasana ny ten'Andriamanitra dia andeha hampahatsaivina antsika kely ny temantsika amin'ity volana avrily ity dia ny hoe fanafahana. Inona ro atao hoe fanafahana? Mitovy ihany moa ny hoe ny fanafahana sy ny afaka. Ny fanafahana dia hoe olona anankiray izay tao anatin'ny geja. Ny atao hoe fanafahana zany dia hoe raha hanohatra antsika hoe olona anankiray tao anatin'ny fatotra na tao anatin'ny geja, na olona anankiray tao anatin'ny lavaka, na olona anankiray tao anatin'ny zavatra manodidina. Misy zavatra zany manodidina azy. Dia izay fanafahana zay zany dia hoe izay olona zay zany izay voafatotra zay matoa izy voafatotra dia tsy afaka hanavotra ny tenany izy. Ary tena fa voafato izy dia tsy afaka mihetsika izy fa mila olona izy hoe hanafaka azy ny amin'ny toerana izay manangeja azy na amin'ny zavatra mamatotra azy.
Izay natao hoe fanafahana. De rehefa afahana am'izay zany de olona afaka am'izay fatotra zay de hoe tenenina hoe afaka le olona. Antsoina hoe efa afaka izy tamin'ny fatotra nanangeja azy, efa afaka izy tamin'ny zavatra nanodidina azy, namefy azy. Ka eto zany ny temantsika amin'ity volana avrily ity de natao hoe fanafahana. Eto ny ten'Andriamanitra de mazava tsara, ary ny ten'Andriamanitra zay mazava tsara zay novakina teo de tsy miantefa amin'ny gentilisy fa itsika zanak'Andriamanitra izay efa nafahana, satria zao sy anao efa afaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay namonjy ay sy namonjy anao. Efa afaka antsika tamin'ny hoe fandevozana zao tontolo zao, fandevozana ny fiainana teto amin'izao tontolo zao sy ny fahotana maro samihafa zay niainako sy niainanao teo taloha. Efa afaka antsika noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy zay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, nanadiovany antsika ny amin'ny fahotana antsika rehetra, ny amin'ny zavatra tiaraka ny sitrapony rehetra. De hoe efa afaka zao sy anao satria efa nandray an Jesosy ihany koa ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika. De inona zany? Ny nanaovanay batisa, nanaovananao batisa, handray ilay famonjena, handray ilay fanafahana. Dikany zany de hoe afaka antsika, tena hoe afaka tanteraka ny amin'ny zavatra rehetra manangeja. Kanefa de zao ny zavatra misy ny amin'ny fiainantsika. Ity ten'Andriamanitra zay voalaza ty de teny noentin'ny Paoly tamin'ny mponiny Roma tamin'izany fotoana izany. Teny fampaherezana, fampatsahivana an'ireo kristiana tany Roma tamin'izany fotoana izany. Iarahantsika malala fa i Paoly dia naneran-tany nitory ny ten'Andriamanitra, nitory ilay famonjena, nijoro vavolombelona fa na ny tenany koa dia atao anatiny izany hoe fatorana izany fa i Jesosy no nanafaka azy tamin'ny lalan'ny Damascus iny rehefa hoe andeha hanenjika ny kristiana izy tamin'ny fotoana zay de teo namonjeny Jesosy azy, nanafahany Jesosy azy tamin'izay le hoe toe-tsaina zay nananany nanenjika ny kristiana tamin'izay fotoana izay de hitantsika izy fa tena hoe nijoro nanambara hoe nijoro vavolombelona tamin'ny nanafahany Jesosy azy tamin'izay fotoana izay ary nitory teny tamin'ny gentilisa naneran-tany i Paoly. Hatrany Roma izy no nitory nanambara ny fanafahana zay nataony Jesosy tamin'ny fiainany, ka napriska ny olona mba handray an Jesosy ihany koa, mba ho afaka ny amin'ny fahotana, mba ho afaka ny amin'ny geja zay mamatotra, satria tsika zanak'olombelona de voafatotra ny fahotana, voafatotra ny fahalotona de tafasaraka tamin'Andriamanitra. De ny tena alefan'ny Paoly tamin'izay fotoana izay tamin'ny kristiana tao Roma de hoy izy hoe satria tamin'izay fotoana izay zany de misy ihany ny kristiana zay mbola nitoetra tamin'ny fatorana, zany hoe mbola tsy de tena afaka tsara tamin'ny fatorana fa mbola nisy zavatra namatotra ny reto kristiana reto ka nahatonga ny Paoly nanoratra ny epistily Romana ty ho an'ny Romanina tamin'izany fotoana izany nampitondra ty teny ty, nampahatsiahy de hoy izy ny teny teto hoe inona ary no lazaintsika, mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana. De hoy izy hoe sanatria zany, ataontsika zay efa maty amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa amin'ny Kristy Jesosy, no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ao amin'ny fahafatesana, ko niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no handehanantsika kosa amin'ny fiaina mba ho vao. Izay ny teny natsidiky ny Paoly, nalefan'ny Paoly, nampatsahiviny Paoly tamin'ny reto mponiny Romanina reto tamin'izay fotoana izay, kristiana Romanina reto tamin'izay fotoana izay, satria mbola fantany fa mbola misy ny mpino ao, mbola tsy de tena afaka tsara ny amin'izany hoe fanafahana izany, mbola tsy nandray tsara izany hoe fanafahana izany, fa mbola misy zavatra mamatotra ka nahatonga azy ny teny nampahatsiahy ny nanomboanan Jesosy Kristy tompo, nampahatsiahy fa itsika zay efa nandray natao batisa tamin'ny anaran Jesosy Kristy tompo de efa nomboana zay fahotana zay miaraka nomboana tamin'ny Jesosy tamin'ny fahafatesana, de nitsika zay
nandray azy dia niaraka natsangana tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na handray ilay fiainam-baovao. Nefa dia eto ny zavatra hitan'ny Paoly tamin'izay fotoana izay tamin'ny reto kristiana reto, mbola misy ny kristiana tsy nanana zany hoe fiainam-baovao izany. Mbola fantany fa mbola betsaka ny kristiana tsy miaina ny amin'izany fiainam-baovao zany satria mbola misy zavatra ao mamatotra azy, mbola misy zavatra ao mbola tsy afaka amin'ilay zavatra namatotra azy teo taloha ka nampahatsiahy izy hoe ataontsika ahoana hoy izy nitoetra amin'ny ota, ataontsika ahoana hitoetra amin'ny ota ihany va isika hoy izy hitomboan'ny fahasoavana, zany hoe raha mbola mitoetra amin'ny ota tsika tsy afaka hitombo ny fahasoavana. Ka izay nahatonga azy nampahatsiahy nahatonga azy nandefa ny teny mba hahatonga ny kristiana rehetra hoe ho tonga saina hoe hialany amin'izany fahatorana izany. Dia tsy inona ny fahatorana fa ny fahalemena. Io fahalemena io dia zavatra miafina amin'ny fiainantsika kristiana na ny tenako izay mitondra ny ten'Andriamanitra dia mahatsapa fa mbola misy manana ny fahalemeko. Itsika tsirairay avy dia mifankahita fahalemena. Kanefa zay zavatra zay dia tiany Paoly ampatsahivina antsika hoe tokony hoe ho fantatritsika marina ny herin'ny azo fijalian'i Jesosy, mahery ny azo fijalian'i Jesosy, ny herin'ny azo fijalian'i Jesosy dia tokony hoe manantona sy mifikitra mandrakariva antsika ny amin'ny herin'ny azo fijaliany mba hahatonga antsika tena hoe ho afaka hanana fiainam-baovao ny amin'ny fanafahana, ny amin'ny fatorana rehetra, dia indrindra fa ny fahalemena satria mbola fantatry ny Paoly fa mbola betsaka ny miaina mbola manana zany hoe fahalemena mitarika eo ambany aloko ny fahafatesana. Io fahalementsika io raha tena tsy afaka tsara dia io mitambatambatra dia mitarika antsika eo ambany aloko ny fahafatesana. Ary tena zava-doza fa mitondra fahanamafisafo ilay fahalemena raha tena hoe tsy afaka tanteraka fa mila tena hoe ho afaka antsika tanteraka ny fahalemena. Tena hoe zay zany takiany Paoly amin'ny reto kristiana amin'ny Roma reto ho afaka tanteraka amin'ny fahalemena satria raha vao mitoetra io fahalemena io tsy afaka dia mitambatambatra dia mitarika ny olona eo ambany aloko ny fahafatesana. Dia ny fahafatesana ara-panahy satria fa zatra amin'ilay fahalemena dia hoe fahalemena io. Zay moa ny fiantsoana azy hoe fahalemena fa tsy hoe fahotana fa hoe fahalemena. Dia nefa le izy mitarika amin'ny fahotana raha tsy afaka tsara le fakany. Inona ary no ataontsika tokony hoe hahafaka antsika ny amin'ny fahalemena zay mbola misy amin'ny fiainantsika. Na antsoina hoe fahalemena zany toetra zany dia mitarika foana amin'ny fahafatesana ary mitarika foana amin'ny fahotana. Fa mila tena hoe ho afaka ny amin'izany zany hoe rehefa hoe zanak'Andriamanitra na hatsapa fa hoe nandray an Jesosy na hatsapa fa tena hoe efa nomboana niaraka tamin'i Jesosy ny tenany ota ary natsangana ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manana fiainam-baovao dia tokony ho afaka ny amin'izany izao sy ianao satria io fahalemena io mitarika antsika eo ambany aloko ny fahafatesana. Averiko foana mitarika antsika eo ambany aloko ny fahafatesana ny fahalemena rehefa tsy afaka tsara fa mila ongotana araka ny ten'Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Timoty 2:2-7 dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy nimena fanahy osa atsika fa efa tsika maharesy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Tsy nimena fanahy osa atsika fa mahery ny fanahy ato anatintsika dia le tsy izay zany fa ilay hery ny azo fijalian'i Jesosy zay manafaka atsika mahery. Ka tsy nimeny fanahy osa atsika fa mahery ny fanahy ny hanafaka atsika ny amin'ny fahalemena satria raha vao mitoetra foana ny fahalemena dia tsy mahatsapa zany hoe fiainam-baovao zany izao sy ianao. Fa mila atsika manana zany hoe fiainam-baovao zany dia hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tsy misy kentrokentrona na hoe tsy misy pentipentina. Hafa ny fijerintsika olombelona, hafa ny fitsarantsika olombelona, fa ny fijerin'Andriamanitra atsika no eto no tenena hoe mandeha tsy manantsiny, tsy misy pentipentina, tsy misy kentrokentrona satria izany ihany no fiangonana ampakarin'Andriamanitra. Ampakarin' Jesosy ny fiangonana tsy misy pentipentina dia ny fiangonana tsy misy kentrokentrona. Izay mahatonga hoe ny fahalemena dia mitarika antsika eo ambany aloko ny fahafatesana raha toa ka tsy afaka ny amin'ny fahalemena izao sy ianao. Fa mila atsika tena ho afaka tanteraka. Fa ty teny nalefan'ny Paoly ty dia nahatsapa i Paoly fa na dia efa nandray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany reto kristiana ao Roma reto dia mbola tsapany Paoly fa mbola miaina
am'izany hoe fatorana izany ihany reto kristiana reto mbola tsy miaina am'ilay hoe fiainam-baovao zay nientiny Jesosy nanafana ny tsirairay avy fa raha ny marina tokony hanina zany hoe fiainam-baovao zany ny zanak'Andriamanitra satria efa afaka miota, efa afaka ny amin'ny fatorana. Andeha mba ho jerentsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra azafady manomboka ny 1 ka miafara ny 17 lava ny ten'Andriamanitra fa tsy ho vakitsika fa hotsongatsongaitsika ihany ny zava-misy tao anatin'io ten'Andriamanitra io. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka ny 1 ka miafara ny 17 zay fantatritsika tsara ny tantaran'ny Elisa fa Elisa mpaminany tamin'izany fotoana izany dia nifanena tamin'ny vehivavy anankiray zay maty vady. Io vehivavy maty vady nifanena tamin'ny mpaminany Elisa io dia vadina mpaminany ary io mpaminany vadin'io raha vehivavy io dia mpaminany natahotra ny Jehova, natahotra n'Andriamanitra. Ary izy mivady reo dia olona natahotra n'Andriamanitra, nanana fiainana niaraka tamin'Andriamanitra satria vadina mpaminany, vadiny mpanompon'Andriamanitra. Fa inona ny zavatra nisy tamin'ny fiainany reto mpanompony reto? Inona ny zavatra niseho tamin'ny fiainan'izy mivady reto? Ny voafatotry ny trosa ireto mpanompon'Andriamanitra reto. Ka hanika ny zanany mirahalahy saika nataon'ilay tompotrosa andevy tamin'izany fotoana izany. Maty raha lehilahy mpaminany dia nilaozany tamin'ny trosa ny vadiny, nefa mpanompon'Andriamanitra zay tahaka ny hoe niponina tany ao Roma zay efa nandray an'i Jesosy nefa mbola niaina tamin'ny fahotana, voafatra tamin'ny fahotana sy voafatra tamin'ny fahalemena dia nitarika azy amin'ny fahotana. Nahatonga ny Paoly nanaitra ny zareo tamin'izany fotoana izany dia tahaka izany ihany koa ty raha vehivavy ty na vady mpaminany izy dia ny voafatotry ny trosa dia nitaraina mafy izy nanatona ny mpaminany Elisa tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa nitaraina izy nanatona ny mpaminany Elisa dia nanontany azy Elisa hoe inona no tianao ataoko aminao ary inona avy ny zavatra nananao ao an-tranonao. Efa fantatry ny Elisa ny zavatra mombamomba ny raha vehivavy io fa mba te hoe hampahafantariny, mba tiany Elisa ho fantatra hoe avy amin'ny vavany hoe marina tokoa ve ty mpanompon'Andriamanitra ty sa ahoana. Dia niteny raha vehivavy hoe tsy miana ninina ao tompoko izy afa-tsy doloilo ray tavoara no ananako ao an-trano. Doloilo ray tavoara, menaka doloilo ray tavoara no nananany. Mba jerevitsika tsara moa fa hoe mampanompon'Andriamanitra ny ty vehivavy ty dia nanana solika izy ray tavoara. Ny solika ray tavoara eto dia endriky ny fanahy masina. Endriky ny fanahy masina ny solika ray tavoara zay nananany raha vehivavy. Donc zany ireto ity raha vehivavy ty zany dia nanana fiainana niaraka tamin'Andriamanitra fa kanefa ny zavatra namatotra azy tao dia nitrosa. Dia tsy nahay nanatona ny fanahy masina io, tsy nahay nitaraina izy nitady an'Andriamanitra hoe mba hanafaka azy amin'ny trosa fa nangina fotsiny dia nijery fotsiny. Dia eo dia niandry teo fotsiny hoe inona no tokony ataoko, andoavako le trosan'olona nefa ny tompotrosa aho fa mitaky. Dia tezitra amin'izay le tompotrosa fa hoe haka ny zanany hatao andevo mba hitantsika amin'izany ny zava-misy. Izy anefa fa maty vady dia mbo halain'ny tompotrosa indray ny zanany hatao andevo. Vao zay raha vehivavy nitaitra, nitotototo, nitady ny mpanompon'Andriamanitra nitaraina hoe inona no ataoko fa zahay nanan'olona trosa nefa zaho tsy mananinina. Nefa fantatrao fa mpanomponao dia natahotra n'Andriamanitra. Mpanomponao dia natahotra n'Andriamanitra. Dia nahatonga ny Elisa nanontany hoe inona no ataoko, tianao ataoko aminao, inona no anananao ao an-tranonao. Dia rehefa nampahafantariny raha vehivavy ny Elisa fa hoe manana solika menaka ray tavoara izy dia hoy izy Elisa hoe mandehana mirindrina ao anatin'ny tranonao mangingina dia mindrama vilany amin'ny namanao eo akaikinao manodidina anao dia arindrino ny varavarana dia aidilo ny menaka ao anatin'ny vilany, mirindrina trano nareo mianaka. Araka ny ten'Andriamanitra izay voalaza any amin'ny testamenta vaovao hoe raha misy zavatra ataonao dia mirindrina trano, mandehana ianao mirindry trano ao nefitra ao mangingina dia mivavaha amin'Andriamanitra rainao dia ny rainao zay mahitanao mivavaka ao anatin'ny efitranao mangingina no hamaly vavaka anao. Dia mifandray amin'ilay tenin'ny Elisa hoe
mandehana ianao mirindrina baravarana mindrama volany manodidina dia mirindrina varavarana dia ahidiny le menaka fa ho feno menaka reo volany rehetra betsaka ampindramiko anao reo. Teo zany raha vehivavy tsy nahalala an'izay tokony nataony na dia efa nandray na dia efa nanana ny herin'Andriamanitra tao anatiny izy na dia nanana solika tao anatiny izy endriky ny fanahy masina tao anatiny dia tsy nifantany izay tokony nataony fa ny voafatotry ny trosa izy dia tsy misy valaka izany izao sy anao itsika tsirairay avy tahaka an'ity vehivavy vadiny mpaminany izay ny voafatotra tamin'ny trosa mbola tahaka an'ireo mpona tao Roma izay mbola nanana ny fahalemena voafatotry ny fahalemena dia mbola izany itsika ankehitriny. Fa ankehitriny ten'Andriamanitra dia mampilaza atsika mampahatsiaro atsika fa efa nomboan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana niaraka nomboana tamin'i Jesosy ny fahalemetsika ny fahotahantsika ka tokony hanina fiainam-baovao izao sy anao tokony hoe tsy hisy zavatra matopatotra atsika raha ny tena marina. Tokony tsy hisy zavatra matopatotra atsika zany hoe zavatra mamatopatotra zany dia hoe tsy tokony hisy tsiny ho heno amintsika mahazanak'Andriamanitra atsika. Tsy tokony hisy tsiny hoe igny raha vavy igny sahala am'izao raha vavy igny ary raha vavy ry tena hoe mivavaka izy fa nefa jereo vange ny fitondran-tenany ry raha vavy ry mivavaka izy nefa jerevana ny fomba fiainany zay zavatra zay le fatotra zay le tsiny le fatotra mbola misy fatotra mamatotra fa nitakin'ny ten'Andriamanitra amintsika amin'izao vaninandro farany izao indrindrandrindra dia ny andehanantsika tsy anatsiny satria fa akaiky Jesosy ho avy eny ambony-lanitra izy. Fotoana fanivanana izao ary eo anatin'ny fotoana fanivanana no mahatonga ny devoly satana romotra mamelam-pandrika amin'ny zanak'Andriamanitra handavony azy ny amin'ny fomba rehetra zay tsy takatry ny saina fa mila miambina zao sy anao. Mila miambina lay hery ato anatintsika lay hery ny fanahy masina ato anatintsika no mila fikiritsika mandrakariva. Mila fikiratsika mandrakariva zany hoe tsy tokony hanao goragora ny fiainam-panahintsika tsika fa ny tena marina dia ny fiainam-bavaka no tokony hiaina ny zanak'Andriamanitra. Fa betsaka ny zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahalalana hoe efa nandray an Jesosy aho dia zay dia mahalala ny ten'Andriamanitra marobe toko sy andininy nefa tsy ampy fiainam-bavaka nefa io no varavarana ahafahantsika hoe manidy mba tsy ahafahan'ny satana ho tafiditra. Fa raha vao tsy ampy vavaka atsika dia anisany hoe manokatra varavarana ho an'ny satana ka mahatonga ny satana mitratsihatra manao amboletra mandavo atsika ny amin'ny zavatra tsy tokony halavo atsika. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampahery atsika zay mandre zao ten'Andriamanitra zao aoka tsika hanana fiainam-bavaka tsara ny manana ny fahalalana ny ten'Andriamanitra kanefa tadiotsika tsara fa mifameno reo mifameno fa ny vavaka indrindra amin'izao vaninandro faran'izao vavaka raha ny zanak'Andriamanitra no tsy ampy fiainam-bavaka ataoko angamba fa hanahirana ihany fa mila manana vavaka fiainam-bavaka matotra. Ny fiainam-bavaka tsy dia hoe mivavaka aho rehefa te hivavaka mahatsiaro te hivavaka tsy zay fa tena hoe isan'ora isan-tsegondra mivavaka manokana fotoana mihitsy mivavaka satria ny devoly satana dia romotra mandavo atsika ny amin'ny fomba maro samihafa ka ny vavaka no lakile aniditsika varavarana tsy ahafahan'ny devoly satana hiditra ny amin'ny fiainantsika. Fa raha vao tsy ampy vavaka nataoko hoe zanak'Andriamanitra mahalala ny fahamarinana atsika tsy maintsy lavo foana fa mila miambina mivavaka. Elisa mpaminany izay nitimbasan'ity Elisa izay nanampy an'ity vehivavy maty vady ity dia Elisa zany tena hoe niresaka tamin'Andriamanitra izy ary amin'ny alalan'ny vavaka niresafany amin'Andriamanitra bebe kokoa fa olona fiainam-bavaka Elisa olona fiainam-bavaka ary nanoharana mihitsy voasoratra amin'ny Hebreo hoe Eli dia olombelona tahaka atsika ihany fa nahery ny vavaka izy. Betsaka ny zanak'Andriamanitra variana amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra fa tsy ampy fiainam-bavaka malaina ny vavaka tsy ratsy akory ny manana ny fahalalana ny ten'Andriamanitra fa mifameno fa tsara tena hoe ny fiainam-bavaka no tena lakile matanjaka. Ny fiainam-bavaka no tena lakile matanjaka dia ny ten'Andriamanitra fiadiana sabatra hoentina melezana ny fahavalo raha miataka
fa ny fiainam-bavaka no andraisantsika hera mifanay masina ka mba tsy hahatonga antsika ho lavo. Izay mila antsika zanak'Andriamanitra tena hoe mila fiainam-bavaka, vavaka tsy tokony hoe vizana mivavaka, tsy tokony ho leony amin'ny vavaka, tsy tokony tsy mahavita hivavaka rangahy fa vizana. Na ataontsika hoe 15 minita isaky ny mivavaka ianao mitambatra iny mandra-pilety amin'ny masoandro, hery fa tena hoe hery tena hoe henao fa tena hoe mahatsapa hery miavaka ianao any anatinao ahafahanao miatrika ny adinao. Ka izany nahatonga ny Paoly nampatsiahy reto kristiana reto, satria mbola tsapany Paoly ao fa mbola misy voafatotra, mbola misy hoe tena tsy afaka tsara tahaka an'ity vehivavy anankiray izay maty vady nanan'olatrosa ny voafatotra tamin'ny trosa nefa vady nampaminany, natahotra an'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra fa mbola nisy zavatra namatotra azy tao. Isaorana ny tompo vaovao mahafaly ny taraina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izy nefa tsy nahatsapa hoe misy zavatra ao anatiny dia tsy tsapany nampiasa n'izay zavatra izay tao anatiny nefa nanana fanay masina izy tsy nitsapany nifandray amin'ny fanay masina fa nangina fotsiny izy nipetraka fotsiny hoe teo nandeha amin'ny fiheverana manofo azy hoe hamahany le olana kanefa tsy tafavoakiny raha tsy fanay masina no nanosika ny raha vehivavy nanatona ny mpanompon'Andriamanitra Elisa, nahatonga ny Elisa ny teny ndanonao mindra vilany dia mirindrina varavara dia aidiny ilay menaka ray tavoahangy ao aminao fa ho feno dia avaroto hanafahanao ny trosanao mba ho afaka ianao amin'ny trosa. Dia nanakatoma raha vehivavy dia nindra milany izy nandriny trano izy nahidy ny menaka ny feno ny vilany dia namidiny dia naneran'ilay trosa le tompo-trosa afaka izy mianaka, afaka izy izay saika ho ny voafatotra ny zanany no natao andevo, maty vady no mbola misaraka zanaka ihany koa. Fa noho ny fahatsararan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia mamonjy antsika ny amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika, satria fantatry n'Andriamanitra atsika fa ity amin'ity taninaty ity tsika dia manana zay hoe fahalemetsika zay, kanefa zay fahalemetsika zay dia mila ho toerintsika fa raha tsy toerintsika dia mitarika atsika eo ambany aliko ny fahafatesana. Fa mila atsika tena ho afaka tanteraka andeha tsy anatsina tsy hisy ketrona fa izany ho takiny ten'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao avy tsy ho ela Jesosy. Mila vonina ny zanak'Andriamanitra, mila manasa akanjo fitapipana isan'andro ny zanak'Andriamanitra, mila tsy varimbariana ny zanak'Andriamanitra, fiainam-bavaka, tsy misy zava-tsy fiainam-bavaka. Aza atao mahavizana anao ny mivavaka, aza atao mahaleo anao ny mivavaka, fa io ihany no miaro antsika ny amin'ny fakapanahy izay ny nahatonga ny Petera ny tafalatsaka ny kapany sofiny maliko satria reraka i Petera tsy niampivavaka raha nandeha ry zareo tany amin'ny tao an-tsaha tamin'ny Getsemane ry zareo miaraka amin'ny Jesosy tamin'izay fotoana izay dia niteny Jesosy manao hoe miareta tory anareo ka mivavaha mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy, hoe miareta tory ka mivavaha mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Dia inona tokoa tsy niampivavaka i Petera sy Jakoba sy Jona, dia i Petera no nisafoka satria efa misy antsy foana eny amin'ny Petera na izy mandehandeha eny, dia natsoahany ny antsy nikapahany sofiny maliko. Dia hoy izy Jesosy ampidiro amin'ny sabatra, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Zany daholo ny fahalemena izay mbola mamatotra nefa niaraka tamin'i Jesosy Petera tamin'izay fotoana izay ka eto ny ten'Andriamanitra mampahatsiahy antsika hoe ataontsika ahoana ny fitoetra amin'ny ota izao izay efa nafana tamin'ny alalany Jesosy izay nitondra ny fahotahantsika teo ambony hazofijaliana ary natsangana Jesosy dia niaraka natsangana tamin'izany koa izao sy ianao mandray ilay fiainam-baovao moa fa tanteraka amintsika tokoa ilay fiainam-baovaon'i Kristy izay namonjena sy ianao tamin'ny nanomboana azy tamin'ny hazofijaliana, fa mila ho tanteraka amin'ny fiainantsika hoe fiainam-baovao izany dia hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy, fiainana miavaka, fiainana hoe hita taratra fa tena hoe zanak'Andriamanitra tsy misy tsiny fa izay ihany no ankasitrahan'Andriamanitra, izay ihany no takian Jesosy amintsika mba tsy hananantsika tsiny mandra-piaviny eny ambony ranolanitra. Aoka antsika hisaintsaina manomboka amin'ny tenako izay mitondra ny teniny sy izay miaino tsirairay avy, hisaintsaina antsika hoe ahoana ny fitondran-tenantsika, ahoana ny momba antsika,
moa tena fa afaka tokoa va sa mbola misy zavatra mamatotra fa mila afaka atsika satria Jesosy efa nitondra an'izay tao ambony hazo fijaliana efa natsangana izy ka itsika tsy nomena fanahy osa fa mahery ny fanahy atao anatsika araka ny tenin'ny Timoty voalaza amin'ny Timoty 2:7 manambara izany fa tokony handresitsika fa tsy afaka mandresy zao sy anao raha tsy ampy fianam-bavaka, tsy afaka mandresy zao sy anao raha tsy ampy fianam-bavaka satria ny fanahy masina no mamonjy atsika amin'ny fahalementsika zay tsy azo tononona ny vavaka ny fanahy masina izay ilaitsika ny herin'ny fanahy masina iraisantsika aminy. Haleluya. Ho an Jesosy reriany voninahitra zay ny hafatra fo atsika inao fa samy mandray tsika na zao nitondran'ny ten'Andriamanitra na anao miaino aoka atsika andiny tena satria ny teny dia mivantana amin'ny zanak'Andriamanitra fa tsy mivantana amin'ny jentilisa moa tena afaka tokoa ve zao sy anao fa mila afaka atsika noho ny am'le heriny azo fijalian Jesosy. Haleluya. Andetsika hivavaka hisaotra ny ten'Andriamanitra hiara hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao zay ny amin'ny teninao mankasitraka ny amin'ny fampahirezana sy fampatsahivana nay mandrakariva mba tsy hahatonga anay hovariana fa hibantsina anao hatrany hatrany ary indrindra fa niraisanay aminao fanahy masina ka mba hahatonga anay andeha tsy anatsino anatry anao. Ianao no mamonjy anay amin'ny fahalemenay tsy ny herinay na ny tanjakay na ny fahalalanay fa ianao fanahy masina no mamonjy anay ny amin'ny fahalemenay ka ninina fatopatotra rehetra zay mbola mamatopatotra anay dia mbola mivonona ianao fanahy masina matoky sy manantena anao zay fa anafaka anay anao ka ho afaka tanteraka tokoa izay ka andeha tsy anatsino anatry anao. Misaotra fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy manandratanay izany vavaka izany misaotra raha eo. Haleluya. Amen. Ya dia zay ny ten'Andriamanitra fo atsika mankasitraka atsika rehetra nahatra ny fandesan'ny tainy Jesosy daholo. Amen.